Madagascar regorge de richesses s'il est question de plantes médicinales, raison pour laquelle la pratique traditionnelle occupe la majorité des foyers malgaches. La manipulation de ces plantes afin de les utiliser au traitement d'un patient exige une compétence particulière. Autrement, elle peut devenir un poison mortel. C'est pourquoi n'importe qui ne peut prétendre être guérisseur, explique Maria Rakutunrabe, une des guérisseuses résidant au capital de l'île. J'ai hérité du don de mes parents ainsi que celle de mes ancêtres, un pouvoir qui se transmet de génération en génération. La pratique de la médecine traditionnelle ne s'apprend pas, ce sont les esprits qui nous donnent la force et nous choisissent avant même notre naissance. Nous ne faisons pas de discrimination de nationalité du moment où une personne a besoin de notre aide, qu'ils sont victimes de sorcellerie ou d'autres maladies naturelles, selon ses dires. Avec l'aide des esprits qui l'accompagnent dans ce travail, elle peut enlever les mauvais sorts et faire basculer le destin d'une personne. Plasy misy anahako anapiako ny mpiara-monina amiko, ny mpiara-bely amiko, amin'olona rehetrarehetra izay mitady fanampiana, mitady famonjena, amin'ny asa iray manontolo tsy mifidy aho na olona gasy io na vazaha io, iza zany ka olona mitady fanampiana avy Madame Maria dia tonga eto amiko eto daholo izay zavatra saina. Ohatra fotsiny zao anankiray nisy vahiny zao vao tonga avy any France teto, nanana problème tanteraka, asa bloqué, fanambadiana tsy misy, tsy fahasalamana anatin'ity problème. Faraky ny fomba fanazavan'ilay madama, ohatrany varotra eny an-tsena ny fomba fitezana fa tsy hoe zavatra hoe maripotitra. Satria ohatrany hoe pisoloko daholo zany le olona. Dia farany moa le madama nitapa-kevitra hoe aleo izy andeha Madagasikara, dia tonga tato an-trano tato mihitsy izy zany, ohatrany hoe nivatany tato anatin'ny tapa-bola nanaovana ny asa rehetrarehetra. Any izy zany zao tsika miteny zao tafiditra miasa ny Corse, nahazo asa izy eo ihany koa milafiny maha-olombelona anazy satria efa hoe naresaka hoe ny règle ny rehetrarehetra manazy ohatrany hoe tsisy daholo tamin'izay fotoana zany, efa tafiditra tany amin'ny enitaona zany izay zavatra rehetra hoe bloqué daholo. Vao niantso anazy zany izy tamin'ny herinandro zao miteny hoe miverina daholo ohatra izy Madame Maria zao hatramin'ny anany hoe milafiny maha-olombelona anahy. Le fitsaboana nentim-paharazana zany tena ianao tokoa ny miasa ary tena ny hazo no ampiasainao, tena ny fanahy mipetraka aminao zany no miasa. Ohatra zany hoe na dia hoe misy sendra hoe tsy hitako maso ilay olona nefa mitady fanampiana ihany koa, afaka ihany koa zao mandefa ny herin'ny fanahy, afaka mamaha le olana n'iny olona iny, afaka mamaha ihany koa ny fahasalaman'iny olona iny satria le hery eto amiko ato zany hoentiko hiasa romboroapolo mianadahy izy zao satria ipetrahana dadibe tsika na manana kalanoro. Misy zazavafindrano ihany koa ny vatantenako, misy telo mirahavavy izy ao. Eo ihany koa le razana fanjakana rehetrarehetra na avy any avaratra andrefa na Atsinanana, ampovoantany ny manodidina. Misy ao ihany koa ny razako ny voako na avy amin'ny mamako na avy amin'ny papako. Zaho dia ipetrahany dadabe Rain'le Nzafy, ao ihany koa ny ipetrahany atao hoe dadabe Zafindray Milaingo. Zaho fotsiny zany mitady hoe zavatra exacta no menao, ohatrany hoe raha mitady anao hoe nona ny andro ny date de naissancenao ohatrana, dia izy exacta no mena anazy satria ahafahako amin'iny no ahafahako hoe zao no ahafahako mamaha le olana an'le olona maro. Raha olana ara-batana indray izy zany tena ohatrany hoe mety amiko raha hoe tonga eto aminahy eto misy na hoe ny tanako no mandray azy